ireo tablety izay nampanantenain'ny fikambanana Fimafm nandritra ilay hetsika promo price farany teo 3,000 mahery moa ireo namandrika ny tablety ny teny amin'ny lapan'ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena ary samy azo ny anjarany avokoa. Natomboky ny orinasa Fimafm na Finance and Management for Madagascar io maraina io ny fizarana ireo tablety ho an'ireo rehetra izay nanao ny commande nandritra ilay hetsika promo price izay nitotsainy tetsy amin'ny lapan'ny fanatanjahantena sy ny kolontsaina etsy Mahamasina tamin'ny volana Jolay lasa teo. Tonga aloha tokoa ireo fitaovana araky ny fanazavan'ny tompon'andraikitra. Tonga izy ity araky ny daty fanarahana moa zany dia tokony mbola amin'ny 28 août au 1er septembre no izarana anazy ity anaovana ny livraison kanefa moa zany tonga alohan'ny fotoana izay mifanarahana izy io ka dia tsy hitanay hoe inona ny antony tokony hitazomana azy satria akaiky ny examen amin'izao fotoana izao betsaka ny manao mémoire sy ny manao maîtrise dia ataonay nga mafararany sitsiny raha omena ny mpanjifa ny commandeny eo amin'ny fizarana ny entana no misy fandaminana izay tsy maintsy napetraka kely fotsiny izany hoe nanomboka tamin'ny asabotsy teo ka hatramin'ny 1er septembre zany dia eo ny fotoana izaranan'izy io alohan'ilay événement amin'ny palais des sports amin'ny 28 août zany dia ty amin'ny branche Fimafm no izarana ny entana ka atsonay amin'ny alalan'ny antso ataroby zany ireo olona ireo dia izay vao antso no tonga maka ny entana eto zany hoe isan'andro izahay dia miantso foana mandrapatonga ny any amin'ny événement back to school any amin'ny palais des sports. Nahatratra efa-jato 3,000 ny isan'ireo nanao komandy araky ny nambaran'ny Fimafm. Tsy nanafina ny fahafahapony kosa ireo mpanjifa tonga naka ny fitaovany teny Ambatoroka io maraina io. Papalepo aloha ny voalohany indrindra zany dia faly tokoa satria raha araky ny fotoana nomenanay tamin'izy ity dia amin'ny 28 août 1er septembre dia noho ny papatoko isana angamba dia misaotra betsaka amin'ny mpikarakara zay fa tonga amin'ny fotoana tsy niditra connexion aloha ao an-trano zay tena ilaiko anazy dia rehefa ianao ny cuire rehefa mandeha voyage. Back to school io ndray no hetsika manaraka ka zay ny Fimafm karakaraina ao Mahamasina trany ny 20 aogositra hatramin'ny voalohan'ny volana septambra zao. Ny écran plat 3D full HD LED sy notebook ary calculatrice graphique ireo ndray ny fitaovana azo anaovana commande mandritra io hetsika io.